Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitotrantsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zioantsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Junto ariary. Vaoline dia manolotra anao ny vaovao. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Castel manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Ice-tea naturaux, zava-pisotro mandritra ny taona, manolotra ho anao ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana sy magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse. Hiara-mitsindry ny mpitondra vao manatanteraka ny mangarahara. Taorinina moan'ny gazety mpivoaka isan'andro iray lahatsoratra fa tsy mbola eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny taratasy nanambaran'ny antoko malagasy miara-miainga ho mpanohitra vao namoaka vaovao ity fitsarana ity. Andrasana ny fanapa-kevitra. Nahitana tranga tsy fanajana zon'olombelona be indrindra ity taona 2024 ity araka nambaran'ny mpiaron'ny zon'olombelona. Voahosihosy ny zon'olombelona na teo amin'ny lafin'ny politika na teo amin'ny lafin'ny fiarahamonina. Manodidina ny 2 hektara isan-taona ny toron-tanety eto Madagasikara, ny toron-tanety izay misy fiantraikany lehibe eo amin'ny tontolo iainana ary miteraka fiovaovany toetry ny andro ihany koa. $700 isan-taona ny vola very hoy ireo vahiny. Ny farana androany ny andiany fahadimy amin'ny festival Mangamania izay karakarain'ny fandaharana K-pop eto amin'ny Cool TV. Afapo ireo mpikarakara ary efa vonina amin'ny andiany manaraka indray. Vaovao iraisam-pirenena dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy omaly ny filoha Poutine fa ifanaraka ampiatony ady any Syrie izay efa naharitra taona izao nanamafy izany ihany koa ny tafika Siriana sy Ankara omaly. Nandidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Junto ariary. Miaraka amin'ny Royal Bingo Loto, fety hatrany mandritra ny volana Desambra. 10 ariary monja dia mety azahoana vola be hatramin'ny folo tapitrisa ariary. Tongava milalao aty amin'ny salle bingo, aty amin'ny villa près de Moatambeny, fa mahery ny 3 tapitrisa ariary isan'andro ny vola hozaraina. Tsy izay ihany, mandritra ny volana Desambra manontolo dia hisy totona manokana sy fanomezana maro atolotra anao ho fanomezana fahafapo atsika. Misokatra isan'andro hatramin'ny 2 maraina ny Royal Bingo Loto. Tonga mieloda dia be Noely anaovanao fety sambatra. Karate andray anjara, manatona aingana aty amin'ny Royal Bingo Loto
Villa près de Ouattamine, infoline 034 85 665 17. Royal Bingo Loto, la chance est de votre côté. Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. Oh, let's go! Vivez des moments magiques en famille pendant les fêtes au centre commercial à Courby. Spaghetti tena matsiro, spaghetti français. Mura vidy tsara qualité, spaghetti français. Tsy mirekidraikitra, mora andrahoina, mitombo tsara, mora masaka, ahavitana karazan-tsakafo. Spaghetti français. Mampire antsika jiaby. Spaghetti français. Spaghetti français, safidiko, safidintsika. Feels good in my heart, in my soul, and you're here right beside me. I will never want this day to end. No one can stop me when I taste the feeling. Ty ampifaly avako amin'ity fety ty ka andefa volany aminy. Ampiasao alefa samitsika Orange Money fa maimaim-poana ny sarany fandefasam-bola hatramin'ny 10,000 ariary amin'ny samitsika Orange Money. Ny 10,20 hatramin'ny 1 Desambra antsoina ny dièse 144 dièse safidy iray. Alefa re! Mahasana ny tontolo-piainanao Orange. Bonjour. Bonjour. Iti bis fanala eta watika tap na lebe na zaza. Jus en poudre amak sachet, très riche en vitamine C. Bonjour. 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 Papa Tanzaka, zem suka samba samba ta. Bonjour. Bonjour na rewe. Bonjour. Efo bonjour. Maru karazina gu amnas, sala lota zambia amnas. Jitika diabe. Bonjour. Porte, fenêtre, volet, véranda, tôle, vitre. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction et de rénovation. Elle fabrique sur mesure tous les menuiseries alu à prix d'usine. Alors, qu'attendez-vous? Venez nous voir à Doutapenak ou sur notre site internet. Très sincèrement, à votre service. Jusqu'au 31 décembre, moins 10% sur les menuiseries en aluminium, volets roulants et rideaux métalliques. Venez profiter de la super promo spéciale fête chez Bowley. Bowley vous propose de grandes promotions sur les TV LED, subwoofers, panneaux solaires, lecteurs DivX, caméras de surveillance. Bowley vous souhaite un joyeux Noël et une fin d'année inédite.
Said it ain't what you do, cause hey. Said if you knew what I do, she'll be yours tonight. Yeah, yeah, baby. Imagine she came here to get away. Well, she don't want nobody crowding her space. Wouldn't that be weird? Oh yeah. Vera mahazo fanomezana miavaka amin'ny fe tolory azy ny Orange Rise, ilay smartphone nampamirapiratra ny Noël. Misy antso adiny iray ifampiantsoana mandritry ny fety, SMS 10 andefasana firariantsoa, internet 1,5 gigaoctet ifandraisanao amin'ny olona akaiky anao, sady efa nena 175 milliards TTC fotsiny ny vidiny. Hitanao ny amin'ny toeram-pivarotana Orange rehetra. Mahasahana ny tontolo-piainanao Orange. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena na volafotsy. Manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy mananao ary anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny Kolo TV hatramin'ny farany ihany botsika amin'ny vaovao amin'ity alina ity dia hiaran-tsindry ny mpitondra vao manatanteraka ny mangarahara taorinina namohan'ny gazety mpivoaka isan'andro iray lahatsoratra fa tsy mbola eny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny taratasy nanambaran'ny antoko malagasy miaramiainga ho mpanohitra vao namoaka vaovao ity fitsarana ity. Andrasa araka izany ny fanapa-kevitra fanadidiny Boazara Zanatso. Hatramin'ny omaly fa 7 ny volana Desambra, tsy fantatra marina hoe efa eny am-pelatanana fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ve ilay antota taratasy ny antoko malagasy miaramiainga izay nojoroany amin'ny fomba ofisialy ho mpanohitra eny anivon'ny fahefanam-panao lalàna. Namoaka lahatsoratra lehibe momba izany ny gazety iray mpivoaka isan'andro, nolazainy fa tsy mbola eny anivon'ny fitsarana Ambohida ilay antota taratasy satria tsy ao amin'ilay takelaka hoe dossier en instance. Hatry ny omaly, ny lalàna momba ny fampiavana-pirenena napetraka teny Ambohida ny zoma 17 ny volana Desambra 2024 ihany no hita tao amin'ilay takelaka dossier en instance. Nipetraka amin'ny fanontaniana, tsy mbola nalefa ny foloany anteny mera-pirenena teny amin'ny fitsarana avo ve ny antota taratasy ny antoko malagasy miaramiainga ijoroany mpanohitra eny anivon'ny fahefanam-panao lalàna. Tsy niandrela ny valiny, io maraina io namoaka aingana ireo raharadiniana eo anivon'ny fitsarana ao Ambohida ireo mpitsara avo. Namoaka vaovao ireto farany tao anatin'ny trano kala fa ny lalàna momba ny fampiavana-pirenena, ny fangatana fanazavana raha azo atao ny mampiditra ny filohan'ny commission de défense et sécurité publique ao anatin'ny rafitra au conseil pour la défense nationale ary ny fangatany antoko malagasy miaramiainga mijoro mpanohitra eo anivon'ny rafitra mpanao lalàna. Izany hoe taoriny ny tsindry nataon'ny gazety vao nametraka ny mangarahara ny mpitondra. Inona no anton'izany? Ireo mpitsara avo dia mahafantatra tsara fa ny mangarahara dia singa miantoka ny firenena iray ho demokratika ary ankina ny fampandrosoana ny firenena izay andraisan'ny olo-pirenena rehetra anjara mavitrika. Sa ve ho dina tsy fantatra ny mangarahara rehefa misy ny tombontsoana olombitsy voatohitohina amin'ny fijoroany antoko malagasy miaramiainga ho mpanohitra amin'ny fomba ofisialy. Tahaka izany ihany koa no niseho teny anivon'ny anteny mera-pirenena taoriny nametrahany antoko ny antota taratasy ijoroany ho mpanohitra. Tsy nalefa ny filohan'io rafitra io teny anivon'ny fitsarana Ambohida ny taratasy raha tsy nisy ny tsindry nataon'ny gazety, ny antoko politika ary ny fiarahamonim-pirenena fa ilaina ny fijoroany mpanohitra eny anivon'ny rafitra mpanao lalàna mba hisiny ny fandanjahan-kery.
tsy aivina fa efa notanterany antoko malagasy miaramiangy avokoa ny dingana rehetra ara-panjakana taoriny ny fanambarany joro mpanohitra na izany teny anivon'ny ministeran'ny atitany na teny Tsimbazaza. Raha tsy aivina efa namoaka fanapahan-kevitra ny fitsarana ao Ambohida ny 17 ny volana septambra 2024 momba ny sehatra ahitana sy iasan'ny mpanohitra. Nilaza Paibe Maso ireo mpitsara avo fa ny sehatra ahitana sy iasan'ireo mpanohitra dia eo anivony fahefana mpanao lalàna irery ihany ary tena ilaina ny fijoroan'ny mpanohitra ao amin'ny mahafirenena demokratika ny firenena malagasy. Tsy manakana ny fisian'ny mpanohitra ny velana nefa izany hoy ireo mpitsara avo saingy sehatra sy asa roa samihafa izany. Tsy afaka miverina amin'ny fanapahan-kevitra io ny fitsarana avo. Miandry ny fanapahan-keviny momba ny fijoroany antoko malagasy miaramiainga ho mpanohitra ny be sy ny maro ankehitriny. Mbola ny 17 faingo 1 isanjaton'ireo tompony ndraiky mpanjakana ihany hatreto navita ny fanambaram-pananana teny anivon'ny Bianco ikantona rapitso anefa ny fahafahana manao izany izy feny fampiarana ny lalàna sy ny sazy mifanaraka amin'ireo tsy nanatanteraka izany fanadadiny Mioramanitra. Tsy ampy ny atsasa-manila n'ireo tompon'andraikitra ambony eo amin'ny fanjakana no nanao fanambaram-pananana. Araky ny voalazan'ny lalàna nefa tsy maintsy atao izany fanambaram-pananana izany. Araky ny totanisa azo avy amin'ny birao maleo tena iadina amin'ny kolikoly ho an'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny primatura ny 420 amin'ireo 230 ihany no navita ny fanambaram-pananana. Olona araiky amin'ny 20 amin'ireo 290 no efa nanao fanambaram-pananana raha 420 amin'ireo solombavam-bahoaka 50 ihany no navita izany. Ny mpikambana rehetra amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana kosa samy efa navita izany avokoa. Anisany atotanisa manaitra indrindra ny an'ireo ben'ny tanàna. Hatreto aloha ny 730 amin'ireo ben'ny tanàna 570 manerana ny nosy ihany no navita ity fanambaram-pananana ity. Izany hoe manodidina ny 200n'ireo ben'ny tanàna no nanaraka ny lalàna. Mbola tsy nisy ny lehibe ny faritra kosa nanao fanambaram-pananana na iray aza hatreto. Izany hoe aotra 100. 400 ny fanambaram-pananana ho an'ny mpitsara raha 410 izany ho an'ireo mpiasa-panjakana ambony. 220 faingo 9 izany ho an'ireo tompon'andraikitra ambony miasa eny anivon'ny fampidirana ny hetra. 420 ho an'ny faditseranana. 100 ho an'eo anivon'ny fananantany. Amin'ny ankapobeny tsy tafita ny afatra ho an'ireo tompon'andraiki-panjakana ireo. Raha ny lalàna nefa no ampiarina tokony hiarany sazy avokoa ireo tsy navita ny fanambaram-pananana eny anivon'ny Bianco. Araky ny lalàna 2016-020 tamin'ny 12 ny volana aogositra 2024 ao amin'ny andininy fa 430 hiarany fanagadrana enim-bolana hatramin'ny 5 taona ary lamandy 50 tapitrisa hatramin'ny 200 tapitrisa ariary ireo izay tsy manatanteraka izany. Hiatra ary ve ny sazy aorian'ny fepitaona napetraka sa mbola isy ny fanalavam-potoana ho an'ireo tompon'andraikitra ambony ireo. Nahitana tranga tsy fanajana zon'olombelona be indrindra ity taona 2024 ity araky ny nambaran'ny mpiaron'ny zon'olombelona. Vao isosiny zon'olombelona na teo amin'ny lafin'ny politika izany na teo amin'ny lafin'ny fiarahamonina. Mioramanitra trano. Fitrandrana tsy ara-dalàna ny mosary sy ny kerehany atsimo fitsaram-bahoaka eto seroa ady tany fanitsakitsana ny fahalalana maneho hevitra kolikoly avolenta ireo nitrangana tsy fanajana ny zon'olombelona namarika ny taona 2024. Madagasikara nefa dia isan'ny firenena mankatosy nanao soniny fanambarany iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Tamin'ity taona 2024 ity no nahitana trangana fitsaram-bahoaka be indrindra. Fitsaram-bahoaka izay vokatry ny tsy fahatokisan'ny vahoaka ny fahefampitsarana intsony. Teo ihany koa ny fanagadran'ireo mpitolona mikasika ny resaka fitrandrahana ataon'ny vahiny na dia efa niditra antsehatra aza ny mpanao gazety iraisam-pirenena sy ireo mpiariny zon'olombelona. Mbola maro ireo olana tsy voavahan'ny mpitondra. Ny taona 2024 zany dia azo lazaina hoe manamarika ny taona zay nahitana tsy fanajana zon'olombelona tanteraka satria dia maro dia maro ireo olana nitranga teto amin'ny firenena zay tsy voavaha mandraky tiany androany raha tsy resaka isika sosialim-bahoaka, ny resaka politika, ny resaka ekonomika, ny kultoraly dia azo lazaina hoe manana olana amin'ny zon'olombelona avokoa zany rehetrarehetra zany. Ny tena nisongadina aloha zany tamin'ity 2024 ity dia fatatsika ny fahavoazana goavana izay mahazo ireo vahoaka malagasy maro ao atsimo
nisy ihany koa niezaka nataon'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny fananganana ny komite nasionaly misana ny zon'olombelona na ny CNIDH. Ity androm-panjakana ity izay efa nanao lakolosy fanairana ny mpitondra ny amin'ny tokony hanajana ny zon'olombelona. Na izany aza mbola tsy mihodina araka ny tokony ho izy ity androm-panjakana ity amin'izao fotoana izao, taorinina ny endrena ireo mpikambana andrafitra izany. Mbola tsy misy nefa na ny birao na ny oetimanana na ny entina iasana ho an'izany komisiona zany dia manaitra zany izahay hoe zava-dehibe loatra ny ipetrahany amin'ny tokony ho izy io komisiona io izay hiara-iasa akaiky aminay fiarahamonim-pirenena amin'izany hoe fiarovana sy fiadivana ny zon'olombelona izany. Nisy io ihany ezaka fa tohizana angambany izany ka amin'ny taona 17 kosa angamba dia mananteny izay fa izany olana rehetra momba ny zon'olombelona resantsika izany dia mba hovova hiena ny fanitsakitsahana ny tsy fanajana ny zon'olombelona hiaraka amin'ny komisiona izay napetraka eto Madagasikara io. Manomboka mivoaka amin'ny fahangina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ireo retsi-bahoaka maro samihafa. Miverina amin'ny fitiavan-tanindrazana ny malagasy ary tsy mihemotra ny amin'izany. Porofon'izany ireo tolona fiarovana ny tanindrazana toy izay nitranga tao Somamanina, Mananjary, manoloana ny fitrandrahana ataon'ireo vahiny any an-toerana. Manamarika ny farantaona tahaka izao ny kabary ataon'ny filoham-pirenena ho an'ny vahoaka malagasy. Lafin-javatra maro no andrendran'ny vahoaka ao anatin'izany. Kaiton Andratsilavo. Rehefa farantaona tahaka izao, isan'ireo andrasan'ny olo-pirenena ny kabarin'ny filoham-pirenena. Raha tsy hivina, ny 17 volana Desambra 2024 no nanatanteraka ny kabary ho an'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena. Tamin'ny ankapobeny, maivana sy fohy io kabarin'ny filoham-pirenena ho an'ny vahoaka malagasy io raha mitata amin'ny kabary izay nataony ny taona 2024 ary maro tamin'ireo olo-pirenena no tsy nahalala ny fisiny sy ny ora nandehanany. No safohina sy ny tany saina ireo olana ny sedrain'ny fanjakana sy ny vahoaka nandritra ny taona. Amin'ity taona ity kosa, manantena zava-baovao avy amin'ny filoham-pirenena ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafiny politika, toe-karena, kolotsaina ary indrindra ny sosialy. Tahaka izao ny hevitrireo olon-tsotra sendranay manoloana izany. Efa betsaka ihany ny zavatra ohatrany hoe mitsanga teto amin'ny firenena fa tsy nahitana vahaolana. Ka ngamba ny manatin'ny fotoana farany izay anaovany hitondrana zany dia tokony hanao namane tsy afaka miala misy zany hanao zavatra farany izay aingana, zavatra tsara mba hitiavany vahoaka majinika anazy. Ny taona 2024 iny ratsy be ho anay. Ary mino fa hoantsika vahoaka malagasy ray manontolo zay dia miandrandra zany hoe mba hikabary ny filoha amin'ny mahafiloha azy satria tsisy azo atao le izy fa ho tsara zany taona ho avy iny. Anatin'izay misy zavatra maromaro tokony hovaina ao anatin'ny eo amin'ny resaka zavatra tsy tia vahoaka. Indrindra eo amin'ny point izay efa nanahirana ny vahoaka teo amin'ny fiainana maromaro, ohatra lafiny fandriam-pahalemana, resaka saranga madinika zany tokony mba hijerena manokana hoe tokony mba hihinana sakafo mitovy amin'ny olona tsirairay izy ohatra. Misy olona zao hoe betsaka ny azo lazaina manana eto raha ny embouteillage eto Antananarivo ilao betsaka ny tomobile ka raha ny olona anankiray manam-bola zany mba afaka mitsinjo ny olona tsirairay any ambany tonelina na any ambany any eto zava-dehibe izay fijery io. Dia manantena zavatra mba hisy fiatraikana aty amin'ny fiainam-bahoaka ilay zavatra ataon'ny fanjakana zany. Fa ilay olona zany zao ohatra manantena hatramin'izay nefany ohatra mbola tsy miatraika dia ohatrany hoe ohatrany tsy misy ihany dia lasa rorosaina ilay olona dia manantena izay ny olona fa izy koa nge leo koa ny olona ny farany raha vao tsy matao atao foana efa firy taona dia mbola tsisy miatraika fa dia mirary soa amin'ny mpitondra fanjakana hoe ataovy izay azonareo atao fa ny vahoaka fa manao izay azona atao koa dia mba dia samotratry ny taona rehetrarehetra tsika malagasy rehetra dia mo samotratry ny taona vaovao dia mo fiainana vaovao zany no antenaitsika amin'ny taona ho avy io. Izay no hevitrireo olona nanontaniana manoloana ny fiainam-pirenena nandritra iny taona 2024 iny sy ny fanirian'izy ireo ny amin'izay mety ho endriky ny fitondrana ny vahoaka ho an'ny taona 2024. Anjaran'ny filoha sy ireo tompon'andraiki mpanjakana izay nampindramin'ny vahoaka ny fahefana ny mandray fanapahan-kevitra. Teboka maro no mila vahana eto amin'ny tany sy ny firenena
ahafana mametraka ny tany-tandalàna sy ny fanjakana tsara tantana. Dia boka maro ihany koa ny mila vahana isy ny fitoniana ara-politika. Mifarana ny taona manome fotoananao indray ny mpanao gazety sy ny ekipan'ny Cool TV amin'ny 7 ora sy fahefany alina ao anatin'ny fandaharana jeritodika famidinana ireo vaovao nisongadina tamin'ity taona 2024 ity ny andavanandro mpiainan'ireo mpanao gazety ny fandraisana vahiny ary ireo sary miavaka no atolotra anao anatin'izany na rendrarendra ny manana. Jeritodika fandaharana miavaka entin'ny mpanao gazety sy ny ekipan'ny Cool TV aminao isa-taona. Fotoana mahazatra hitondrananao indray anireo vaovao nisongadina tamin'ity taona ity. Anomboka amin'ny lafin'ny politika izany, eo ihany koa ny lafin'ny sosialy, toe-karena, kolotsaina, fanatanjahantena, trangam-piarahamonina sy ny vaovao iraisam-pirenena. Taty amin'ny faraparan'ny volana novambra taty indray, nisy ny fandraisana ny fionambe fahinambe folony frankofoni, izay isan'ny lehibe indrindra tamin'ireo fionambe ireo. Nanamarika izany ny fananganana ireo ivitoerana maro mifandraika amin'izany frankofoni izany, toy ny village la frankofoni. Teo ihany koa ireo lalam-baovao izay isan'ny nandanian'ny fitondram-panjakana ankehitriny vola amin'ny miliara maro. Ny fanindran-dalana tamin'izay ny fanaovan'ny antoko malagasy miara-mainga ny kongresy lehibe voalohany ity antoko ity nandritra ny 3 andro tamin'ny faran'ny volana oktobra. Nandritra n'io kongresy io no nandraisan'ny fivorimbe fanapahan-kevitra ny andray ny toeran'ny mpanohitra tamin'ny fomba ofisialy. Vaika indray ny fahatapahan'ny herinaratra nandeha lestage tao anatin'ny fotoana maro tamin'ity taona ity. Nivoaka nanaraka izany ihany koa ny raharaha maloto eo amin'ny orinasa Jirama na amin'ny halatra solika ataon'ny mpiasa na amin'ny fitantanana tsy mazava sy fanodikodinam-bola ataon'ny mpitantana. 720 miliara ariary no trosa takin'ny syndicat ny mpiasan'ny Jirama ao amin'ny SAT amin'ny fanjakana. Vahiny roa no nasaina tao anatin'izany, voaresaka miaraka amin'izy ireo avokoa ireo lafim-baovao maro nanamarika ny taona. Ny ara-politika zany dia mbola nahitana fa tsy mbola nanana stabilité politika loatra isika ary indrindrindrindra mbola tsy ampiny no miezaka dominer ny tontolo ara-politika eto amintsika. Nanamarika anao tamin'ity taona 2024 sy 2025 ity izay nisy zavatra be dia be nitranga teto amin'ny firenena. Hita taratra amin'izao fa manomboka tia tanindrazana amin'ny malagasy. Tia tanindrazana ahoana manomboka tonga saina amin'ny malagasy fa misy zavatra tsy mety. Nitranga eo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana ohatra tatoato be dia be ny zavatra nitranga. Hita taratra fa misy amin'izao ny olona mangalatra tsy mandro fahalemana tsony ny tany amin'izao. Sary tsy fahita firy mandavataona ny andavanandron'ireo mpanao gazety mikarika vaovao eny anivon'ny fiarahamonina. Ahitana n'ireo sary miavaka nandritra ny taona ihany koa ao anatin'izany. Tsy mbola milamina kosa ny toerana any amin'ny commune Namorona ao amin'ny distrikan'ny Mananjary amin'izao fotoana izao. Raha ny tatitra avy any amin'ireo mponina moa dia efa tonga any an-toerana amin'izao fotoana izao ireo mpitandro ny filaminana saingy ireto farany indray no ambaran'ny mponina fa miteraka korotana ao an-tanàna raikitra ny fifanenjehana misy ihany koa anefa ny daroka sy ny vono ataon'ny mpitandro ny filaminana raha ny tatitra avy amin'ireo mponina. Fanampanazavana. Any Namorona iaho zany avy Namorona ty aorary tena raha isanarako. Da nahita ny zava-misy tao iaho da izy sy magnino zava-mbehivavy fa lehilahy mitadiavy misy aza tonga da itifiriny misy ny olo da misy maty sisy fanazavana ny sasany da misy maty agnaty rano egny itifirindreo olo aby. Da ny olo tany akety aminao aby da midofodoforindreo da misy mizaly be da maty aminao. Iaho zany efa tamin'ny 3
lasaka teo iaho ningako teo masiravina mahita ny raha eo da nilasa ihay nilefa mba niary mamanay aby mandeha milefa ty agnaty ala ty ay mizaha fotoagna zao da tsy fantako ny zava-misy tafaran'izay. Fa raha ny fahitanao anazy zao hatreto olona firy eo zao no maty firy ny mpitandro ny filaminana. Fiderevako olo mibroa olo zao ohatrany eo amina 20 eo olo midabodaboka amin'io ao 20 mahery eo ambadiky ny sy hitako ka misy maty avao ny ambadiky agny. Ankoatran'le fitifirana olona zany de mikasitanana ihany koa ve mpitandro ny filaminana? Ie, tena mikasitanana da voaratraratra misy ny olo nandraina azy ireo nagnadiady any tonga da dariko miaraka amina rano azy ny olo voadiady da ndre afaka zany da voaratra avao zay vao miala tao. Zainay aby nisany vao naraha tao da eo afaka izy da mbola misy sery zay nentsiny nilefa. Nenareo zany am'izao lasa matahotra mpitandro ny filaminana indray? Matahotra iay izao da agnaty ala iay iny zaka izao. Inonareo manana eritreritra hoe hiala any anaty ala raha pitso sa rehefa avy eo ihany de ho aiza? Ahoana ny ataonareo zany rehefa avy eo hijanona any anaty ala mandra-paraina ny andro sa hiverina any tanàna raha avy eo sa raha pitso? Mandeha tanàna misy kireo mako memagna manodidina ny tanànanay misy izy memagna ny vatandehilahy rehetrarehetra fa izahay zaza amam-behivavy iny setandreo iny fa avakanay zany mahatonga anay milefa io. De miaraka amin'ny zanakareo zany nareo am'izao any anaty ala io lasa mitsoka mpitandro ny filaminana indray? Miaraka amin'ny zanakay, miaraka amin'ny bebenay sy ny dadabenay aby da marobe agnaty ala ty am'izao. De ahoana ary ny ataonareo raha pitso ho aiza? Da izanona agnaty ala ty eto ka. Mandra-pahoviana? Da sy fantatra da arakaraky ny fanginan'ny tanànao da nefa da sisy koa olo iray ny akory ny tanànao na magnano akory da sy fantatra e. Inona ary zany no antsoavo ataonareo amin'ny mpitondra sy ny mpitandro ny filaminana manoloana ny zava-misy any? Ny azonay atao zany da magnasoavo mba ampilamina io raharaha io. Izy le tokony anao fanadiadiana le mpitandro filaminana zay vao magnisy dariko sy ny rarakefaka ao zao e. Tokony magnadiady eky aloha. Avy eo zany ireo olo namono n'io sefo visivisy avao ny lehilahy namono n'io tao. Ary ny lehilahy tena namono n'io am'izao sy haiko na nekaza na nakaza. Ka igny sisy zaza na vehivavy zany misy vehivavy tena mizery ny ray aman-dreny koa sy nasainy nandehandeha tena nefa mbana ray aman-dreny aby nampizaliany sefo amin'io ao. Da mba mangataka mba ampilamina an'io tanànanay io koa sy fantatra agnatanay ao. Lamba itafina aza mijano agny aby. Mihidy fotsiny tragno. Ambanin'ny tragnonay aza vakivakin'ny gendarme io aby ny tragno eran'ny tanàna iny ka davana vatan-dehilahy. Manodidina ny 2 hektara isan-taona ny doron-tanety eto Madagasikara, ny doron-tanety izay misy fiantraikany lehibe eo amin'ny tontolo iainana ary miteraka fiovaovan'ny toetry ny andro ihany koa. Raha ny tantaran'ireo vahiny moa dia manodidina ny 500 sy 400 tapitrisa dollara isan-taona ny vola very vokatra izay doron-tanety izay eto Madagasikara. Kahitan Andriatsilavo. Mafana ny andro, tara ny rotsakorana, maina ny voly, tsy ampy ny rano sotroina sy ampiasaina amin'ny andavanandrom-piainan'ny mponina. Miova ny tontolo, miova ny toetrandro, miova ihany koa ny vanim-potoana vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana. Singa iray manampy io fahasimban'ny tontolo iainana io ny fahapotehan'ny ala sy ny doron-tanety. Raha ny fanadihadiana natao, ny 9 alina sy 1 hektara ny velaran-tany may no ny doron-tanety sy teto Madagasikara ny taona 2024. Raha manodidina ny 2 isan-taona izany tany aloha. Mbola tsy nazona tarehimarika kosa ny velaran-tany may vokatry ny doron-tanety nandritra ity taona 2024 ity. Araky ny fanazavan'ny tompon'andraikitra, any amin'ny volana febroary any ho any vao fantatra ny tarehimarika ho an'ny taona 2024. Isan'ireo faritra tena ahitana doron-tanety eto Madagasikara ny faritra misy omby sy ireo faritra misy bozaka. Ohatra amin'izany ny faritra Bongolava, Ankazobe sy ny lalam-pirenena fahafito miazo an'ny Toliara. Na izany azy, ahitana doron-tanety ihany koa ny faritra Atsinanana noho ny Tavy. Hatreto aloha, mbola tsy mahasarika antsika malagasy ny anombana ny fampitehana vokatry ny doron-tanety. Ireo vahiny ihany no manatanteraka izany. Raha ny fanadihadiana natao, tombanan'izy ireo 500 sy 400 tapitrisa dollara isan-taona ny vola very vokatry ny doron-tanety eto Madagasikara. Ohatra amin'izany ny fahasimban'ny ala voajanahary. Eo ihany koa ireo biby sy zava-maniry mampiavaka any Madagasikara. Mivarina eny an-tanimbary ihany koa ny fasika vokatry ny fiotsahan'ny tany.
ny vokadratsy izay miantraika amintsika ihany koa amin'izao fotoana izao dia ny fiovaovany ny toetrandro. Vaotselakory ohatra, feno setroka teto Antananarivo renivohitra, vokatry ny doro-tanety any amin'ny faritra Atsinanana sy any Ankazobe. Amin'izao fotoana izao, mbola tsy misy ihany koa ny rotsakorana, miakatra ny maripana. Ezaka voalohany hitan'ny tompona andraikitra manoloana izany ny fanentanana ny mponina ahay mikajy ny tontolo iainana, ny fambolekazo, ny fanasaziana ireo tratra mandoro-tanety. Vahaolana maharitra no ilaina, vahaolana miainga amin'ny fandresen-dahatra ny tsirairay amin'ny vokadratsy mety ateraky ny fahasimbaniny izay tontolo iainana izay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia amin'izao firoborobon'ny fandrosoana izao sahirana ny ray aman-dreny amin'ny fitaizana ny zanany. Antom-pijeroan'ny skoto izay mamolavola zatovolahy sy vavy no mahatonga tsy tafavoaka vavady. Amin'izao firoborobon'ny fandrosoana izao sahirana ny ray aman-dreny amin'ny fitaizana ny zanany, antom-pijeroan'ny skoto izay mamolavola zatovolahy sy vavy ho tonga olombalona. Fanadadiny Iolona Saina. Izany no ikan'ny skoto sampanamena, ika izay midika ho fahavononana amin'ny asa atao, voninara-tsaina, vatana ary fanahy. Mampiavaka ny olona iray miaina amin'ny fiainana mahaskoto ny fananana saina tia karokaroka sy tsy zatra tolorapotsiny. Toa ny reto fokon'olona iray reto, miantona ny trano fatoriana izy ireo, isoroana ny rika raha avy ny orana. Amma olombelona dia mila miaro vatana, dia noho ny toetrandro izay toetrandro fisian'ny orana moa amin'izao. Ka raha ohatra ka ety ambaniny ataonao ny trano fatoriana ka misy ny rika, dia tsy maintsy hoe leny ianao aloha anatin'ny fatoriana, dia nisafidy mihitsy izahay hoe hiakatra ambony amin'ny fanaovana ny trano fatoriana mba iarovana ny fahasalamana ihany koa. Sehatra iray ampiarana ny hainy filasinan-kalamanjana ho an'ny skoto. Ety Andasy, raikitra ny fanamboarana ny koja ilaina amin'ny tokantrano iray, toa ny lakozia, toeram-pisakafoana, ny toeram-pidiovana sy ny sisa. Afaka miaina amin'ny toerana rehetra ny skoto raha ny fanazavana. Afaka mivelatra kokoa raha oharina amin'ny olona tsy nandalo skoto, afaka miaina naiza misy anazany, dia afaka miaina ara-dalàna tsara mihitsy ny ako. Fa tsy le ny olona tsy mandalo skoto zany raha alefa ao amin'izao taoran'izao dia mety hoe tsy hitan'izay atao fa mitsangatsangana ihany fotsiny izy. Fa ny olona mandalo skoto zany dia manana créativité resaka fanamboarana salan'izao hitanareo izao, dia afaka miaina ohatran'ny olona rehetra ihany na dia aty anaty ala aty ary. Isan'ny fikambanana zokiny sy manana ny toerana eo anivon'ny fiangonana ny skoto. Raha ho an'ny FJKM manokana, 70 taona izay nidiran'ny tily teto Madagasikara, tily na ny skoto zazalahy, raha 570 taona ho an'ny skoto vehivavy na ny mpanazava. Lafim-baovao hafa kosa indray dia 5,000 ariary hatramin'ny 2 ariary izay ny vidin'ny vorona amin'izao akatoko ny fetin'ny farantaona sy taom-baovao izao. Ny voron-tsilozany moa no mameno ny 70 isan-jato ny tsena. Michel Arnarzon. Malaza tahaka ny isan-taona ny tsenan'ny vorona, ny ganagana, ny gisa fa indrindra ny voron-tsiloza. Mila manomana hatrany amin'ny 2 hetsy anefa ny isa-tokantrano raha toka te hihinana izany amin'ny andro fety. Sy akanjo izao ilay atonontonony dia mengena be 500,000. Dia nandeha ny tsena tamin'ilay krismasy teo, amin'ilay fidelentana niakatra be ngano. Vao tamin'ity desambra izy niakatra be. Fa taloha izy tsy dia krismasy aloha betsabetsaka ihany ny lafo fa mitombona tsy fantatra izay miakina amin'ny vidiny. Ilay izy tonga tsikelikely tsy mitambatra dia izay tonga lafo efa dimampolo izay ny tonga eo dia amidy. Raha oharina tamin'ny taon-dasa niakatra ny vidin'ny voron-tsiloza, manodidina ny 5,000 ariary hatramin'ny 7,000 ariary izany tamin'ny taona lasa. Fa ankoatran'ny voron-tsiloza, ny gisa ihany koa no isany mandeha amin'izao, mora kokoa raha oharina amin'ny voron-tsiloza. Ny gisa tamin'ity ilay mizara ho amin'ny piasa izany no nakamara, fa ilay olona mpihinana tsirairay tsy dia misy. Amin'ny mety amin'ny vita taom-baovao zao mandeha ny gisa satria ilay manao bonamena io. Dia vorona lafo be dia gisa mba atonitony dia gisa mividina. Février miaina daholo vidin'entana
satria natonga vorona lava amin'izao izao misy miakatra dia tsy izy tsony izay miompiompy indray ny olona dia manomboka ampaka izany efa manomboka misimisy vorona izay. Raha fehezina vola manalina maromaro no mila homanina raha toa ka hividy vorona eny an-tsena. Vidim-borona izay tsy takatra ny be sy ny maro na dia andro miavaka ary ny farantaona sy ny taom-baovao anomanina sakafo miavaka ho an'ny fianakaviana. Any amin'ny volana febroary any indray kosa vao hidina ny vidin'ny akoho amam-borona eny an-tsena. Ny farana androany kosa ny andian'ny fahadimy amin'ny festival Mangamania izay karakarain'ny fandarana K-pop eto amin'ny Cool TV. Afa-po ireo mpikarakara. Zorako tondrina tena toerana. Afa-po izay no azo ilazana ireo mpitsidika ny andian'ny fahadimy tamin'ny festival Mangamania teny amin'ny gymnase couvert teny Akorondrano. Samy nahita izay notadiavina avokoa na ny ankizy na ny lehibe, indrindra ny tanora tao anatin'izany hetsika nandritra ny 3 andro izany. Sady misy le danse dia misy koa le jeu dia mahafinaritra be le izy. Afa-po daholo zany? Ie, afa-po tsara mihitsy. Le 5e édition zany tamin'ity réussi be aloha le izy na le organisation le izy ary le animation sy ny tariny tsara le izy. Raha le édition teo aloha zany jereo na le animation teo amin'ny jazz dance sy le toupie sy ny tariny dia le ana jeu vidéo konko zany voatra konko. Plutôt nafinaritra aloha be da be l'ambiance amin'ilay be daholo. Nampiavaka an'ity 5e édition ty ve? Tamin'ny voalohany ohatra ny somary vitsivitsy olona ihany fa amin'ity dernier jour ty ohatra ny nafinaritra be mihitsy. Za zany vao voalohany nandeha nakaty dia mahafinaritra be. Miavaka mandray anjara daholo ilay ankizy rehetrarehetra. Milay be misy be dia be zavatra bobaka be karazany ao. Za mbola tsy nandeha Mangamania dia tsy dia mahita. Afa-po ihany koa ny mpikarakara izay isan'izany ny teto anivon'ny Cool TV niarahana tamin'ny fandarana K-pop tamin'ity andiany farany tamin'ity taona 2012 ity. Andiany izay isan'ireo be mpitsidika indrindra tamin'ireo andiany miisa 5 no karakaraina hatramin'ny taondasa. Efa eo andalam-piomanana ihany koa izy ireo amin'ny taona ho avy. Eto Ampamarana moa zany tsika dia farana hatreto arivarivo ity ny Mangamania festival dia tsy haiko moa zany sady mamarana ny taona dia mirary soa ho tratry ny fety dia nazo tenena moa zany dia tena nafinaritra tokoa tetỳ amin'ny gymnase couvert Akorondrano iarahana tamin'ny Cool TV. PDB visiteur dia sorina PDB nareo izay tonga PDB nanotrona tetỳ amin'ny gymnase fa mahafinaritra. Zany amin'ny taona ho avy indray no resahana dia mety ho fitinina ho anankiroa ihany ny festival fa hita hoe mavesatra ny anankitelo na dia PDB ary mipankafy an'ilay izy. Mankasitraka PDB ny sponsor ny partenaire sy adintsika tsika moa zany i Cool TV izay mikarakara n'ity événement ity dia ny boisson officielle ny star dia sorana koa Royal Communication nameny logistique rehetrarehetra, le net communication nameny écran géant. Raha tsy hivina isan'ny nampiavaka ity andian'ny fahadimy ity ny fisian'ny fandraisana anjara an'ireo firenena maro toa ny Corée, Japon, Chine sy Indonésie. Ny délégation sasany avy amin'ireo firenena ireo izay nisy tonga nitsidika ity andian'ny fahadimy tamin'ny festival Mangamania ity. Zavamamy isan'ny tian'ny ankizy ny barbe à papa moa izay zavamamy mampiavaka ny vaninandro fety tahaka izao mandeha araka zany ny tsena n'ireo mpivarotra. Io no nasaina. Dimy alina sy ray hetsy ariary hatramin'ny 2 hetsy isan'andro ny vola miditra mpivarotra barbe à papa eny Analakely. Vitsy raha teo no manao ity asa ity eny an-toerana. Mandeha ny tsena hoy ireo mpivarotra sendranay. Isaky ny misy mividy vao manamboatra izany izy ireo. Antony mora simba ny barbe à papa. Raha mafana be izy dia tsy dia mitsonky, ely vao mitsonky. Fa raha mangitsy mivetivety dia mitsonky. Environ raha hoe mainandro maharitra any amin'ny 15 minutes fa raha vao mangitsy ny andro dia 7 minutes 5 minutes dia mitsonky. Zay. Ny tsirony mamy no tena itiavana azy ireo ankizy. Itiavana barbe à papa? Sady mamy. Zany itiavako azy. Isaky ny fety toy izao ihany no ahitana ny barbe à papa eny an-tsena. Antony hanararotan'ireo ankizy ny fihinanana izany.
amidy arivo ariary zany eny analakely ary manodidina ny 500 isan'andro ny lany hoy ireo mpivarotra. Vaovao iraisam-pirenena kosa inay dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy omaly ny Filopotina fa ampianto ny ady any Syrie izay efa naharitra taona izao. Nanamafy izany ihany koa moa ny tafika siriana sy Ankara omaly. Fa nadadina eo amin'ny sary ny France 24. Miisa telo ireo fifanarana nataon'ireo mpandray anjara amin'ny ady any Syria izay nosoniavina omaly. Tepika voalohany ao anatin'izany ny fifandraisana eo amin'ny fitondrana sirianina sy ny tafika avy amin'ny mpanohitra mba hapiato ny ady any toerana. Fifanarana mifandray mivantana amin'izay fampiatona ny ady izay no mandrafitra ny faharoa ary farany fitadiavana vahaolana maharitra manoloana ny ady any Syria izay efa naharitra taona izao. Tsy voalohany izao filazana fampiatona ny ady any Syria izao. Ankehitriny anefa vao misongadina amin'ny fomba ofisialy ireo mpiantsehatra mivantana ao anatin'izany izay narahina fanaovan-tsony. Miisa 7 ireo fikambanana nanao tsony izay ahitana ireo mpikoma toerana. Tsy tafiditra ao anatin'ireo fifanarahana ireo kosa indray ireo mpanao asa fampirorohona izay sokajian'ny filan-kevitry ny filaminana eo anivon'ny firenena mikambana. Tao aorian'ny fakanan'ny Alep teo ampelantanan'ireo jihadiste sy ny fifidianana filoham-pirenena tsy nandray anjara tamin'izany intsony ny firenena Amerikanina. Manara-maso akaiky ny fizotron'izany fifanarahana izany Turquie sy Iran ary Russie. Alohan'ny sarahana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Hiarany tsindry ny mpitondra vao manatanteraka ny mangarahara. Tao reny ny famoahan'ny gazety mpivoaka isan'andro iray lahatsoratra fa tsy mbola eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny taratasy nanambaran'ny antoko malagasy miara-miainga ho mpanohitra vao namoaka vaovao ity fitsarana ity. Andrasana araka izany ny fanapa-kevitra izy ireo. Vaovao manaraka dia manodidina ny 2 hektara isan-taona ny tortanety eto Madagasikara. Tortanety izay misy fiantraikany lehibe eo amin'ny tontolo iainana. $750 isan-taona ny vola very hoy ireo vahiny ary farany moa dia ny farany androany andiany fadimy amin'ny festival Mangamania izay nikarakarain'ny fandaharana K-pop teto amin'ny Cool TV. Afapo ireo mpikarakara. Dia izay mamarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tenako mamy fotoana anao amin'ny taom-baovao indray. Soava miona daholo tompoko. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, Nanulchanotu, Ifapalalambovo. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ifapalalambovo niarahano tamini Socavitre. Ny fampahalalam-baovao dia niarahanao tamin'ny AST Naturo, zava-pisotro mandritra ny taona. Ny fampahalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Castel. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Vaoline. Vaoline. Sadi Marija. Vaoline. Mura Sadi Mandaicha. Juntos à tua viagem. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.